namelona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Miaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, tratran'izao sabotsy izao. Misaotra anao fa afaka mamarina ny herinandro miaraka aminao izay Jesosy Kristy. Ary misaotra indrindra ny amin'ny famindram-po sy ny fitiavanao. Eny, izay rehetra nasehonao tamin'ny fiainanay tao anatin'izany. Voninahitra ho anao ry Tompo. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa raha sitrapony dia afaka iray volana mahery eo, izany hoe amin'ny fiandohan'ny volana aprily dia hanomboka ny fankalazana ny Tompo isika noho ny 150 taona ny fiangonana. Dia ny fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan izany. Misaotra ny Tompo koa fa nomeny antsika ny teny faneva dia ny hoe fa Kristy ny velona tao anatiko. Galatiana 2:2-20. Ao anatintsika ao ry havana dia ao amin'ny fo Jesoa no mitoetra. Noho izany dia mila manomana ny fontsika tsirairay avy isika mba hitoeran'i Jesoa. Raha pitsoarahady ary eo amin'ny anjara toeran'ny toriteny dia fampianarana mitondra ny lohateny hoe ny fo no ampitaina amintsika. Satria hoy Jesoa, sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Matio 5:1-9. Very maina ny fivavahana sy ny fanompoana an' Jesoa raha tsy ahita an'Andriamanitra isika. Tsy misy dikany ry havana ny tokony hoe ankalazantsika ny 520 taona ny fiangonana raha ho sanatrian'izany ka anisan'izay ho very any amin'ny elo isika. Noho izany dia mila manomana ny fontsika tsirairay avy isika. Mila mandinika ny mitoetra ao anatin'ny fontsika tsirairay avy isika. Iza no ao, iza manjaka sy manapaka ao. Tena monina marina fe Jesosy Kristy ry havana. Raha pitsoary no voasana amintsika izany. Noho izany dia aoka mba samy hivavaka isika tsirairay avy mba ho tanteraka sy lavrasa ary dia afaka hanatrika an'izany ry havana ny mpino tsirairay avy ato anatin'ity FKM na fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan izay mankalaza ny 520 taona ny orenany ity. Raha pitso isika dia eny amin'ny plateau no mivavaka manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny fampivavahana. Mialohan'izany amin'ny 3 ny sekoelady ary amin'ny 2 ny katekômena. Fampivavaka isika rehetra mba ny fanahy masina nanomana ny fo sy ny saina mampanahy antsika ahafahana miara-midera sy mankalaza azy any amin'ny tempôly ny rahampitso. Dia samy tahian'Andriamanitra ry havana. Amen. Mivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa dia afaka volana vitsy ary dia efa ankalaza sy hanome voninahitrinao izay noho izao 520 taona ny fiangonana izao. Ary misaotra anao nanomezanao anay ny teny faneva fa tena ianao ry Jesosy Kristy no mila velona aty anatinay. Hiomana ny amin'izany izay satria tsangam-bato ara-panahy lehibe tokoa. Mila hatsanganay izany. Tsy ny tenanay ny velona na ny sitraponay no hanjaka ao am-po fa dia ianao Jesosy Kristy ary ny sitraponao tanteraka. Irianay izany ka dia ny fanahinao masina mpianatra sy tahadahana mba hatanteraka an'izany soamatsara ho voninahitrao ry Jesosy Kristy Tomponay. Dia anao rery ny dera ny hatsara ny voninahitra fa ny fiadananao kosa no kanapaka diam-ponay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.